kolikoly amin'ny tsenam-barim-panjakana ny loha mihitsy no matsatso hoy ny mpanao politika iray. Fa matsimbola tamin'ny Covid-19 tokony nanampiana ny mpandraharaha hoy ny mpahay teo karena. Fampianarana eto Madagasikara tozary lasa atao takanonaina. Tokolasy tompoko vavy ankafaliana sy ampitiavana indray sy nitsodiako ny tokantranonao amin'ity arivan'ny zoma 20 ny volana Jolay taona 2024 ity. Tonga soa indray natao anatin'ny fampalalam-bavao ny feta lavitry ny MBS ka malasanao ampanajana sy ampitiavana tenako anaraka izany hatramin'ny farany. Ny vavaon'ny fampianarana avy hatrany ary noetsika misantatra ny fiarahana amin'ity ariva ity hitantaratra hatrany ny fanaovan'ny mpitondra fanjakana malagasy ambanjavatra ny tontolon'ny fanabeazana eto Madagasikara tao anatin'ny rotaona sy tapany izay. Ankoatra ny fotodrafitrasa izay lazaina fa manara-penitra dia tsy misy izay tsy mitokona ireo ratsa mangaika mampiodina ny fampianarana eto Madagasikara. Ohatra amin'izany ny kinapo-mada izay vao nitokona omaly ka izay voataitra ny tompona ndraikitra ny olana tamin'ity androany ity. Anjava Andriamaefa sy Toky Ramarla. Efa telo andro tranomboan'ny fanadina-mpanjakana BEPC izay vao nikoropaka nanomeny karamandro eto mpiasa eo anivon'ny kinapo-mady reto ny fanjakana. Ho an'ny androany dia nilaza tamin'ireo mpiasa ny tompona ndraikitra fa efa tonga ao ny volan'reto mpiasa ireto ary hozaraina afaka fotoana fohy. Mbola nametraka ny aiainana eny fa ireto mpiasa ireto raha nare izany ka nanambara tahaka izao. Ny teninareo teo hoe tonga ao le vola. Ny orakoraka ny ankizy hoe izay feo zay no andrasana kanefa zaho tena amin'ny ankizy. Mbola isotra mantsy zay rehefa tena tonga eo le vola. Rehefa eo am-pilatanana ary ankizy no vola zay tsika vao tena faly. Na izao ary tsika zany no misy miteny hoe amfiry zao am'raika folo sasany tsy fantatra. Ka isaorana sahady aloha ho an'izay teny izay hoe efa ao le vola. Ny fanontaniana mipetraka dia ny hoe efa tsy mahatoky ny fanjakana intsony ve reto mpiasa ireto. Hatramin'izay tokoa mantsy dia raha tsy misy ny fitokonana tahaka izao dia tsy mba taitra ny fitondrana. Porofo mazava ireny hetsiky ny mpianatra eny amin'ny ambaratonga ambony ireny. Misy mihitsy ny raha latsaka vao tonga mamono afo sy mitondra vahaolana ny fanjakana. Mitokona ny mpandraharaha, mitokona ny mpianatra, mitokona avokoa ny rehetra eo amin'ny sehatra ny fanabeazana. Ho aiza no avin'ny zaza malagasy ankehitriny. Ny vavaon'ny fampianarana izay hatrany dia efa ao anatin'ny fanomanana farany hiatrian'ny fanadina-mpanjakana BEPC ireo mpianatra amin'izao fotoana izao. Efa voazara ny taratasy-piantsoana na ny convocation ho an'ireo mpianatra tamin'ny sekoly nanaovan'ny mpanao gazetiny fanadihadiana tamin'ity androany ity. Maro tamin'ireo ankizy no tsy niverina atao aorian'ny fiboahana raha ny fanazavan'ny taletsekoly iray niresaka tamin'ny ando miaratiana sy Manoran-Andriamalala tamin'ity androany ity. Telo andro sisa dia higadona ny fanatanterahana ny fanadina-mpanjakana BEPC amin'ity taom-pianarana 2024 2024 ity. Efa nampelatana ny mpianatra ny taratasy fiantsona na ny convocation raha ny fanazavan'ny taletsekoly nanaovana fanadihadiana. Vokatry ny fiboahana, latsaka ambany dia ambany ny fari-pahaizan'ireo mpianatra. Maro amin'izy ireo ihany koa no nitsokan-daharana raha ny fanazavana an-trandry. Somary nidina aloha tapahaizan'ireo mpianatra fa nisy ihany kosa nefa mipaikady napetraka ay ohatra ny fizarana polycope, fizarana exercice efa vita CG mba ahafahan'ilay ankizy manao révision any an-trano. Fa ny olana ihany koa amin'izao betsaka ireo ny abandonne. Raha 126 zao ny effectif aminay manala BEPC dia eo amin'ny 102 eo 6 zareo fa betsaka ny abandonne no dia any ambanivohitra tsy fafana mandeha écolage dia tsy afaka nanao fianarana intsony ilay zaza. Ny alatsinainy fa 7 ny volana Jolay hatramin'ny alakamisy fa 12 ny volana Jolay ho avy zao no anatanterahana ny fanadinana BEPC. Mahatratratra ny amin'ny 1,794 ny ireo mpiadina voasoratra anarana. Hiatrika izany ho aneto amin'ny fari-piady pampianarana ny Antananarivo renivohitra. 7,794 sy iray alina ny lehilahy, raha 4,774 kosa ny vehivavy.
mizara roa mazava tsara ny sokajy misy azy ireo ka ny 3,4 no ny safidy ny sokajy A raha ao amin'ny sokajy B kosa ny 8,704. Eny amin'ny 30 ireo fohy be mpanadinana ahitana efitra ny mpanadinana 3,700, 7 ny fitoeram-pitsarana na ny centre de correction, 8 taona ny zandriny indrindra, raha 17 taona kosa ny zokiny. Anao izany fanadinam-panjakana BEPC izany eto Antananarivo renivohitra. Ankoatra ny fanamafisana ny lafiny fampianarana, tena ilaina ary zava-dehibe ny fanohanana ireo ankizy amin'ny fiatriana ny fanadinana, indrindra eo amin'ny lafiny ara-moraly. Eo ihany koa ny fanohanana azy amin'ny sakafo azo antoka sy ara-pahasalamana ahafahany miatrika izany anatin'ny filamenana sy fitony tsaina tanteraka. Eo amin'izay lafim-baovao izay trany sy tena andefa fanambarana ny teo anivon'ny ministeran'ny asa, ny fampananana asa, ny asa-panjakana ary ny lalàna sosialy fanatokana ho andro tsy fiasana ary andraisan-karama ny 20 ny volana Jolay ho avy izao amin'ny fety silamo ankalazana ny aide olana azy. Raha ny tetiandro navoaka ministera ny fanabeazam-pirenena nefa dia tafiditra ao anatin'ny daty anatanterahana ny fanadinam-panjakana BEPC io daty io ary efa nanambara izany ny ministra fa tsy isy ny fiovan'ny daty ary isy ny fanadinana amin'io andro io. Ny fantaniana mipetraka dia ny hoe ahoana no hiatrihan'ireo sady mpanala fanadinana no mpino silamo io andro io. Ny vaovao sosialy kosa indray sy dia niena ny tapavitrian'ireo mpiala sasatra raha oharina tamin'ny teo aloha izany. Tsy manana fahafahana manatanteraka izany ny ankamaroany ara-tiana manora Andriamalala. Tsy maraka intsony ny taxi borosy isan-taona tahaka izao rehefa fotoana ny fialan-tsasatra lehibe. Zarara misy mpandeha amin'izao fotoana hoy nambarany mpamily. Ny efa mividy mihitsy ny latsaka ambany dia ambany anka izay manana fahafahana sisa no afaka manatanteraka izany. Any Mahajanga no toerana be mpisafidy ny saran-dalana tsy miova fa toy ny teo aloha 3 alina ariary. Betsaka ny sahirana dia tsy afa manoatra fa se afaka manana fahafahana kosa aloha dia mbola mandeha voaka manao vakansa satria mety hoe sorena koa le olona tamin'ilay fibona sy ny karazany dia mba te hiova rivotra dia zay kely entomanana eny no entiny anina raha ohatra ka misy fahafahana an'izay izy fa raha ohatra ka moa izy tsy afaka manao an'izay inona moa no atao vakansa, inona moa no entiny hanao vakansa eo. Raha amin'ny isan-taona zany vitsy le olona fa vitsy ny fianakaviana no manana fahafahana natanteraka ny fialan-tsasatra noho ny fahasahiranana menjady amin'ny isan-tokantrano. Vola maro ihany koa no tsy maintsy homanina rehefa anatanteraka izany, indrindra raha tsy misy ny vantanana, ankoatra ny sakafo sy ny pitsopitso ny samihafa. Misy ena nefa ireo ny safidy manokana ny ala sasatra, hiala eto an-drenivohitra miaraka amin'ny fianakaviana rehetra ialana amin'ny fibohana teo sy ny avizanana vokatry ny asa aman-draharaha. Fotoana maharitra no efa nanomanana ny teti-boly hatrehan'izany raha nambara ny ity iray mpianakaviana ity. Efa fotoana ny vakansa tokoa zao fa le fomba hiatrehana azy aloha enjakenjana satria tsika ao anatin'ny confinement dia ny enti-manana moa zany no tena mikompy ao anatin'ilay izy. Dia ny ankizy koa maniry andeha amin'ny vakansa dia tsy maintsy manomakomana be ny ray aman-dreny ny zavatra ilaina rehetra mandritra ny vakansa. Ohatra ny maillot sy ny goûter sy ny zavatra rehetra be dia be ny zavatra ilaina mikasika an'izany. Tena tsy mora ilay izy fa ny ankizy moa no ampilalaovina ny ampifaliana dia miezaka izay ray aman-dreny ampifaly an'ireo ankizy zany. Izay ny tena tanjona zany amin'izao e. Marina ihany koa hoe ny ray aman-dreny koa maniry mba hiala voly kely satria revitry ny fitadiavana sy ny asa eto an-drenivohitra dia mba andeha kely ny Mahajanga any. Fa isan'ny mampitaraina ny mpitatitra any amin'ny lalam-pirenena faha-efatra mampitohy any Antananarivo sy Mahajanga iny ny faratsian-dalana. Rafitaina adiny 1.2 zany teo aloha dia lasa manatombo ora 3 izany hoe adiny 4.2 be izao. Ankoatra ny fahatarana tsy laza intsony ny vola mivoaka amin'ny fanamboarana ny simba sy ny fividianana solika izay manatombo tsy tony mahazatra. Manao antsoavy ny tompon'andraikitra mahefa araka izany izy ireo hijery akaiky ary hanao laharam-pameana ity olona ny faratsian-dalana ity.
Ny vaovao toe-karena indray dia nampiaka-peo ireo mpivarotra sady mpamokatra lavanila any amin'ny faritra Analanjorofiny omaly atao rin-tsena tany Mambo noho ny fanararotan'ireo mpanangom-bokatra any an-toerana. Raha tokony ho 5,7 ariary ny vidiny iray kilao amin'ny lavanila dia 5,000 alina ariary no tomba amidy nolazain'ireo mpanangom-bokatra fa angalan'entana. Tsy raikitra ny varotra teo anivony rotonta araka izany ary manao matsoavo ireo mpivarotra sady mpamokatra lavanila ministera voakasika mba anaramaso ny mikasika ny fampitriana azy ireo raha ny fampitambavao hatrany. Vaovao ny toe-karena izay hatrany dia tapitrisany $1 ny tohana ara-bola azo ny fanjakana malagasy hiatrehana ny Covid-19 tamin'ireo mpamatsy vola vahiny. Tsy mbola resy aloha hatreto ny aretina ary ny tsirehetra ihany koa nazo ny tosika vonjy tavanandro nampanantenaina. Razafy-maina sy Mateo Prince. Notratratratraina ny plan Marshall fa entina manarina ny firenena ary ilana famatsim-bola manokana 900 miliara ariary. Tsy talozy nampiasana io vola io toy ny ampiasana ny vola fanampiana tany ivelany na tamin'ny Covid-19 na tamin'ny Kireany Atsimo. Ny nisongadina olona mikorontana eny afokotany vokatry ny tsy fahaiza-mitantana tsy fahampian'ireo tosika samihafa na mpanantenana ho an'ny rehetra saingy vitsy anisy ireo nahazo. Nisongadina ihany koa ny fitombon-trangana Covid-19 sy ny tsy fahampian'ny fitaovana entina miatrika izany toy ireo fiara tsy mataho-dalana nanjavona ary ny hita saika fanampiana avy any ivelany avokoa ireo fitaovana nampiasain'ny fanjakana fa tsy ilay vola noho ny vidianana izany. Nahomby ve izany fitantanana ny Covid-19 teto amintsika? Tokony tsy sokafana mihitsy io serana mpiara-manidina io. Tsy mbola mandray olona mihitsy aloha mandritra ny herintaona satria hoe mbola misy olona mivezivezy ihany eo zany engany eka le diplomaty le olona tokony mandeha ihany mandeha dia nahavita vaksiny raha tokony tsy ampidirina eto ny olona. Ny fanaovana vaksiny tsy milaza fa tsy misy virus ao anatin'ilay olona. Izy fotsiny tsy marary fa mety mitondra virus foana izy. Fa raha vao tsy salama eo ny vahoaka dia mino fa ny roa mandra-pahatonga ny 5 taona manaraka tsy ho velona ny ara-pirenena. Ny mpandrarano no tokony hovonjena veritatokazy mba ahafahany mamorona asa ho an'ny olona. Fa tsy dia tena hoe ny olona zany ny antsika zany ny olona no vonjena satria izay le baikon'le communauté internationale manome vola izy mba hanomezana sakafo ny olona mba ahafahan'ny olona mivelona. Fa nefa ilay izy tsy izay ny tena tokony ho izy satria tsy ny azo ny atahorako indray zao le olona zany zao hiandry an'le fanampian'ny fanjakana foana dia le olona zany lasa manjary ohatrany hoe zatra n'ile omeny eo dia tsy asa. Ny fanjakana zany tokony nandefa vola tany amin'le mpandraraha mba tonga le mpandraraha amorona rena. Nenazy zay le fitantanana tiako natao raha za zany no hoe nasaina ny tantanana io. Tsy nitsahatra nangataka fanazavana ny momba nampiasana ireo vola be natokana ho an'ny Covid-19 ireo solombavam-bahoaka. Teny anavina nefa nisetriny izany raha nisy ny fionana tamin'ny ministra ny vola farany teo tao anatin'ny fivoriana ara-potoana ny anteny mera-pirenena. Fitantanana tsy mahomby ve sa natokana amina zavatra hafa tsy mitondra makaizy ireo vola ireo? Pejim-baovao ny finoana indray izay dia notanterahana androany ny famoahana ireo mpianatra ho mpitandrina sy katekista ary mpitory-teny ao amin'ny sany FGKM iarivo avaradrano. Nisy ny fitaom-pivavahana lehibe izay nitarihana tao amin'ny fiangonana FGKM Ambatofotsy Avaradrano izay nitarihany lehiben'ny synôda ao an-toerana. Nanao ny fanadihadiana Germain Menjanary sy Manora Andriamalala. Miorena amin'ny antson'ny tompo. Io no teny fanevanentina nanaovana ny famoahana sy ny fitsofandrano ireo mpianatra navita fianarana ho mpitandrina sy mpitory-teny ary katekista ao amin'ny synôdam-paritany FGKM iarivo Avaradrano. Tao amin'ny FGKM Ambatofotsy Avaradrano no nitsofandrano azy ireo ka nitarika ny fotoana ny lehibe ny synôdam-paritany iarivo Avaradrano sy ny tale nasionaly ny sefala Vohibe. Iny mampitesatra ny tompo satria anisan'ny tombe ny navoaka tamin'ity nahitana mpiandry 700 dia io koa mpitory-teny 570 dia ny katekista 530.
ireo moa zany vovoaka razo tamin'ity taona ity izay iverina rehefa hiara-iasa amin'ny FTKM manosika ny vina FTKM hatrany. Ireo izay navita fianarana tamin'ny sifala zany mazava azy mantsy hoe fanofanana le laïka ho mpiara-miasa amin'ny mpitandrina. Dia ao le mpitoro-teny resantsika, dia mpiandry, dia ny katekista, dia ireo zany dia ny fiangonana mandrindra azy. Dia rehefa misy moa zany tsy fampim-pitandrina, dia ireo katekista reno atao hoe katekista délégué. Zany hoe mena fafana pastoraly, manasa pastoraly ny fiangonana dia io miankina sodapartany dia miankina filan'ny sodapartany ihany koa. Hoe aiza ny fiangonana mila mpitandrina rehefa tsy manana mpitandrina matiana dia katekista délégué no teneny sodapartany ihany. Dia iny no ankinina amin'ny sodapartany no mandrindra sy mantanteraka ny fiara-miasa io zany fiangonana sodapartany misy azy zany. Targetra ho an'ny fiangonana FTKM ny hoe vontoso filazantsara i Madagasikara. Efa dingana lehibe sahady amin'ny fahatrarana io tanjona io ny fitomboan'ireo mpianatra ho mpitandrina izay notokanana androany ireo. Ny voalohany manomboka liana ny olona mianatra. Fianakana olo zany le izy fianarana tena hoe mate ay izahay. Faharoa miamafana fo ny olona amin'ny fanolora tena amin'ny asan'Andriamanitra. Lasa metian'olona zany le izy ary ny fahatelo dia ny hoe io koa moa zany ny fanentanana izay tena irina ny hoe miamilamina sy mihatsara ny asan'Andriamanitra rehefa mibetsaka ny olona ny manolo tena amin'ny asan'Andriamanitra. Ary izay retsika androany zao dia nentanina mihitsy ireo vahoakan'Andriamanitra ireo hoe misokatra indreny tao am-pianarana vaovao ka manasa anao manentana anao miantso anao izay resy lahatra anao zao asa fanompona ity tao am-pianarana vaovao ity. Nandritra ity fotoan-dehibe ity no nanentanany ny mpitandrina no sady Itale nasionaly ny SFAL mahakasika ny fanomanana amin'ny fidirana manaraka indray ho an'ireo mpiangona. Ny vavany kolotsaina indray dia tsy mbola nanoratra ao ary tsy mbola nandrindra hira hatramin'izay nidirako tao anatin'ny kanto sy ny hira malagasy hoy ny fanazavany Solomon mpikambana tao anatin'ny tarika kintana telo izay nisy ny Gabi sy Romula izay efa samy nodomandry avokoa. Manana feo mampiavaka azy ny lehilahy ary isan'ny nankafizany maro azy ny kalony fahiny izay tsy mety laza hatramin'ny androany. 10 taona izay no nihirany ary betsaka ireo lalana izay nidiaviny raha ny fanazavany. Ankoatra ny fitetezana tany ampitan-dranomasina niaraka tamin'izy roa lahy mpiray tarika taminy dia isan'ny nanamarika azy ihany koa ny fisehony vahoaka voalohany indrindra izay natrehan'ny filohan'ny repoblika tamin'izany fotoana izany ho hiatrany ity mpanakanto malagasy ity. Niseho izao sy ny irako indray no entiny manamarika izany 40 taonany izany ka anasany ireo mpanakanto malagasy ny voy ny kalony fahiny sy ireo zanaka mpanakanto ny sehatra teo amin'izany gadona izany. Tafiditra ao anatin'ireo mpanakanto ireo moa Henri Ratsimbazafy izay tsy zoviana amin'ny sofiny malagasy intsony ny kanto izay vohiziny. Vavaon'ny fanatanjahantena indray dia taranja isan'ny mamiratra eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ihany koa hatramin'izao ny taranja rugby malagasy. Raha ho an'ny malagasy dia efa maro ny amboara azo tao anatin'izany fotoana efa ela izany. Mbola olana goavana SEDRAINA mpilalao malagasy anefa ny eo amin'ny lafiny ARA-BATANA fa indrindra ny fotodrafitrasa na ny KIANJA entina ampivoarana ireo ekipa malagasy ireo. Nanao ny fanadihadiana mikasika izay androany ny namana mpanao gazety Anjavandre Maefa teo amin'ny sary sy rendratsary ny toky raha marla. Nahitana fiakarany laharan'i Madagasikara teo amin'ny taranja rugby rehefa nahazo vokatra tsara nandritra amin'ny fifaninanana izay natao tatsekeny ihany herinandro lasa teo. Niakatra teo amin'ny laharana fa 7 ny maki vehivavy raha toka teo amin'ny laharana fa 7 izany teo aloha. Eo amin'ny laharana fa 12 kosa no misy any maki senior amin'izao raha toka tany amin'ny laharana fa 4 teo aloha. Izany hoe hita nisongadina ny mpilalao maki de Madagasikara tamin'ny fifaninanana farany natao tany Kenya iny. Misy any anefa nilesoka madinidinika izay tsy azo ditsita toy ny eo amin'ny lafiny ARA-BATANA. Manana ireo mpilalao malagasy mila ravinahitra ny ivelany anefa isika ka tanjona ny antsona azy ireo hanatevin-darana amin'ny maki de Madagasikara hiatrehana indray ny fifaninanana manaraka. Satria amin'ireo mpilalao avy any ivelan'ireo zany izay mareko tona fa misy ao anatin'ny top 14 dia misy any anatin'ny ohatran'ny hoe première division ohatran'ny top 14 ihany any Italie ary tsisy latsaka ny 120 kilo reo an'ireo zaza malagasy sady mbola jeune tsara daholo entre 19 et 24 ans zareo ary afaka tena hoe ampilalaovina tsara mihitsy ampiakatra ny lanjan'ny pacte avant antsika zany.
dia ny vahaolana anankiray zany zay efa natao fa tena mariako etona mihitsy fa le détection eraky ny fatra eraky Madagasikara fa tsy mety anao raha le olona le vavety zay zany tena marina nahita nanao détection mihitsy zay fa le vavety mihitsy tsy nentinanao hoe tsy vitanay fa lalao am'le matahotra le izy le rugby sport de contact zany dia zay no olana somary latsaka amin'ny poids zany eo foana ny problème antsika dia efa zay ny solution zany tsy maintsy ampananan'ireo expert reo tsika. Ankoatra izay olana goavana ihany koa ny tsy fampian'ny kianja ilalaovana eto amintsika. Angatany federasiona ihany koa araka izany ny ametrahana kianja maromaro mba entina hampandrosoana ity taranja ity. Eo amin'le resaka kianja zany tena anisany problème antsika satria tsisy atsika kianja makio ihany ny rugby nefa ny io manao daholo section manao daholo ligue ny fédération manao entraînement daholo ny équipe nationale rehetrarehetra toute catégorie. Ny solution azo anna mahita solution anaovy terrain hafa ankoatran'io zany ny rugby dia afaka manana terrain tsara koa zany ny rugby. Mbola maro moa ny fifaninanana iraisam-pirenena izay ohatrehany makidy Madagasikara amin'ny taona ho avy. Saingy ny akaiky indrindra raha tsy misy ny fiovana dia amin'ny volana septambra ho avy izao no hiatrika ny tompon-dakany Afrika indray ny maki vehivavy sy ny maki lehilahy eo amin'ny rugby 7. Ny vaovao maresaka iraisam-pirenena dia miakatra izay tsy izy nisan'ireo olona maty vokatry ny loza voajanahary mitranga any Allemagne amin'izao fotoana izao raha nitatitra voaray. Efa manomboka voakasika izany loza izany ihany koa i Belgique raha ny vaovao voaray hatrany. Ahina mafy ny hita loza manerana ny kontinanta Europiana raha ny fampitambavao hatrany. Nambitso Versitraka sy Andry Rakotomalala. Araka ny tatitra voaray farany androany tamin'ny iray ora tolakandro, ankoatr'ireo olona mbola tsy hita popoka dia tafakatra 300 ny isan'ireo olona namoniny tao Allemagne vokatry ny tondra-drano ary voakasika tamin'ny ampahany ihany koa i Belgique ka 12 no fantatra fa maty tany amin'ity farany. Ny fioditsahan-tany sy ny aherivaikan'ny onjan-drano no tena nahatonga ny fahafatesana sy ny faharavam-pananana tany Allemagne. Trano marobe no nirodana araka izao hita amin'ny sary izao ary tototry ny rano avokoa ireo fiara indrindra tao Cologne ao Allemagne andrefana. Tapaka raha teo ny fifandraisana rehetra ny antoerana ka mbola sarotra ny manamafy na firy no tsy hita na lasan-drano. Tsy nampozina ho mafy toy izao ny fiatraikan'ny faratsian'ny andro tany antoerana raha ny fampitam-baovao tao anatin'ny 20 taona izay tsy mbola nisy tranga toy izao. Araka ny fanazavan'ireo manam-pahaizana manokana mikasika ny fiovan'ny toetry ny andro dia efa tsy kasitra fa lasa avy roeny ny hamafy ny loza voajanahary tany Eropa nanomboka ny taona 2020. Vokatry ny ataondra olombelona ihany koa hoy ny fanazavana no mahatonga izao eo ny fikapana ny ala sy ny fandoroana isan-karazany mba ahafahana manitatra ny fanorenam-ponenana, eo koa ny fampiasana ireo fitaovana ambara fa manaraka ny teknôlôjia kanefa dia mamotika tanteraka ny sosona ozone ka manamafy bebe kokoa ny loza efa mitranga. Mbola nanatrika fionana tany Washington moa i Angela Merkel ny alakamisy teo ary nanambara ampahibe maso fa mahatsiaro manokana ny vahoaka ny Allemagne hatrany izy indrindra ho an'ireo namoy havana tapaka sy namana. Efa eo am-panatanterahana ny famonjena voina miaraka amin'ireo tompona andraikitra misana izany ireo miaramila manaliny any Allemagne amin'izao fotoana izao eo amin'ny fikarohana ireo olona hina ho lasan-drano, eo am-pitaterana ireo olona azo vonjena ary eo am-panairana hatrany ireo izay tsy tratry ny loza mba tsy voaka fa iandry ny fandaminana avy amin'ny tompona andraikitra. Ity no loza voajanahary mafy indrindra hatramin'izay tany Allemagne. Ny vaovao politika indray dia manana andraikitra goavana amin'ny ady amin'ny kolikoly eto Madagasikara sy ny fampanajana ary ny fampiarana izany eny anivo ny fiarahamonina ny kristianina hoy ny HFKF na ny etsiky ny fampiraisana ny kristianina ho an'ny firenena izay vondronina ny fikambanana fiangonana. Firaisamom-pirenena izay resy lahatra amin'ny ady tokony adina amin'ny kolikoly izay fanetry be ny firenena amin'izao fotoana izao. Anisy androany ny fifanaovatsy ny mpiara-miasa teo amin'izy ireo sy ny mpianko makasika izany nanatrika izany tena toerana Iando Miaratina sy Mateo Prince.
Teboka efatra no nivohitra tamin'ny fifanarahanam-piara-miasa teo amin'ny hetsika ny fampiraisana kristianina ho an'ny firenena na ny HFKF sy ny birao mahaleo-tena iadina amin'ny kolikoly na ny Bianco androany. Makasika indrindra ny fampiarana ny paikady ombona ny kristianina iadina amin'ny kolikoly. Voalohany amin'izany fampahafantarana sy fampianarana ary fampiofanana ny mpikambana rehetra ahafantatra bebe kokoa ny kolikoly araka ny voalaza ny soratra masiny. Faharoa ny famporisiana ny rehetra hijoro amin'ny fahamarinana ka tsy hanao kolikoly. Fahatelo ho fitaratra sy ho modely fankatahaka ho an'ny mpino kristianina rehetra. Ary farany aka fepetra entitra antsiana raha misy trangana kolikoly hita ao anatin'ny fiangonana na ny fikambanana. No mafisy ny tompona andraikitra fa manana anjara andraikitra goavana amin'ny ady atao amin'ny kolikoly ary hijoro amin'izany ny kristianina tsy ankanavaka. Ny antony dia tsotra sahirana ny firenena nefa manana zava-tsoa tokony hoentina ny kristianina. Izay tenenanareo azy na projet de société io na inona io fa manana zavatra izay ho atolotra eto anivon'ny firenena ny kristianina. Zavatra izay tanterahantsika androany dia ao anatin'ny fanatanterahana an'izany. Voalohany ao anatin'izany dia ny fijoroana, fampijoroana fahamarinana ary ny fiadiana amin'ny lafiny resaka kolikoly. Izay ny antony hoe angaridina kristianina amin'ny ady amin'ny kolikoly. Izany hoe fiarahamientan'ny kristianina hijoro hiady amin'ny resaka kolikoly satria sady fahalovana izany tenenin'ny tenin'Andriamanitra fa tsy tokony ho atao nefa raha ny zavatra misy eto amin'ny firenentsika dia anisan'ny tena loha laharana ny fanaovana kolikolytsika raha ohatra ka ny indicateur ny IPC ny resahana. Dikan'izay tompona andraikitra voalohany ao anatin'ny resaka kolikoly ny kristianina satria ny hery entina nomerana ny resaka kolikoly dia manana an'izany ny kristianina. Ary izay le tenenina hoe raha mijery ny zavatra nisy teto amin'ny firenena hatramin'izay dia anisan'ny lesoka ny tsy fijoroan'ny kristianina. Mandalo fotoan-tsaritra goavana ny firenena ankehitriny. Maro ireo fanatsarana sy fanarenana mila atao. Fekevitra maro no efa narosony teo anivon'ny HFKF. Tafitra anatin'izany makasika ny ady amin'ny kolikoly ka mpiadry izany avy hatrany any fotony. Tsy hijanona hatreo ny hetsika fa hitohy ho amin'ny fampandrosoana ny firenena. Fa nanatanteraka atrikasa ny arahana tamin'ny mpanao gazety androany ny avy ao anivon'ny fiarahamonim-pirenena aussi izay manara-maso manokana ny fitantanana ny sehatry ny arena kibon'nytany sy ny solika eto Madagasikara. Afantatra tamin'izany fa mbola ambany ambany ny vola ampidirin'ity sehatra ity atao anatin'ny 7 taona izay. Eo ihany koa nefa ny tsy fisiny mangarahara amin'ny fandaniana ireo vola azo tamin'ny izany. Nanatrika izany ny namana mpanao gazety Anjavandriamaefa sy Toky Ramarla. Araka ny fanadihadiana nataon'ny firaisamonim-pirenena manara-maso ny fitantanana ny sehatry ny arena kibon'nytany na no SCUE vola mitentana 400 lavitra ariary no nampidirin'ity sehatra iray ity tao anaty kitapo-mbola-panjakana tao anatin'ny 7 taona izay. Mbola ambany dia ambany anefa izany raha oharina amin'ny fampidiram-bola ataon'ireo sehatra hafa. Amin'izao anefa tsy mipaka mivantana ny amin'ireo vondrom-bahoaka hitsinjara-pahefana ireo vola ireo fa saika mivangongo any amin'ny filan'ny fanjakana fohibe avokoa. Raha ny fijery dia ny impôt d'État resy ataoko hoe hetra any amin'ny fanjakana izay ho atokana ho an'ny fanjakana miditra any amin'ny fanjakana dia tena raha ny fanadihadiana natao dia tafakatra any amin'ny 700 milliards d'ariary cumule zany rehefa natambatra zany izy rehetra zany misy 700 milliards d'ariary. Ny makany amin'ny collectivité na ireo vondrom-bahoaka hitsinjara-pahefana nefa tsy misy hatramin'ny 20 milliards d'ariary. Zany hoe misy ataoko hoe elanelana ataoko hoe fois ataoko hoe 10 fois plus zany ny vola any amin'ny fanjakana fohibe sy any amin'ny vondrom-bahoaka hitsinjara-pahefana. Araka izany dia mametra-panontaniana amin'ny fanjakana ny firaisamonim-pirenena SCUE mikasika ny fampiasana ireo vola azo tamin'ny sehatry ny arena kibon'nytany ireo. Mbola tsy mazava tsara valy le hoe natao inona le vola 2000 milliards izay azo ny fanjakana nandritra izay 7 taona izay ka tokony andeha apetraka aminy izay fanontaniana izay hoe natao inona le vola hatrizay azosika tamin'ny sehatry ny arena kibon'nytany. Tsy fanjakana rery fa eo koa le vondrom-bahoaka hitsinjara-pahefana satria anisan'ny misitraka ny ristourna ireo vondrom-bahoaka hitsinjara-pahefana ireo. Natao inona reo vola reo na dia ataoko hoe tsy mahafa-po aloha hatreto ny entiny fa kosa izay efa azo tokony nampiasaina tsara amin'ny tokony izy
nanasoavana ny vahoaka malagasy. Ny fanomezana sehatra bebe kokoa ireo manam-pahaizana malagasy amin'ny fitrandrahana renan-kibony tany no isan'ny vahaolana iray entana mampiroborobo ity sehatra ity ho hatrany ny fanazavana. Eo amin'izay vavony politika izay trany dia ny miandrandra izay tena fanarenana marina ary Madagasikara amin'izao fotoana izao. Maro ireo sehatra mila fanarenana sy paikady mazava manoloana ireo krizy maro sosona ianjadian'ny firenena amin'izao fotoana izao. Tsy taza-potsiny moa izany rehetra izany sy navy eo anivony antoko-panohitra fa hitondra vahaolana maritra. Nantsiprian'izay eo amin'ny sary Sirindra-tsariny Andry Rakotomalala. Betsaka ankehitriny revelim-pantanina mikasika ny antony mampitsoka ny raharam-pirenena eto Madagasikara amin'ny lafiny rehetra. Fandriam-pahalemana, toe-karena, sosialy, politika, diplomasia sy ny maro hafa hatreto mbola samy mitsoka tato anatin'ny rotoana sy tapany mahery. Maro anisa izao ny vahoaka ao anatin'ny fahantrana na any ambanivohitra na an-tanan-dehibe. Very asana ankamaroan'ny mponina tsy manana fidiram-bola ka lasa any amin'ny varotra tsy ara-dalàna ny betsaka. Sehatra ny fampianarana dia efa mikorosofahana anka tsy manana ho avy intsony ny ankizy sy ny tanora malagasy. Raha niona tamin'ireo solotenan'ireo vondrona sy ny fikambanana iraisam-pirenena ny filoham-pirenena teo aloha Andriamatoa Marc Ravalomanana dia nanambara izy ireo fa tsy tokony hitaza-potsiny ny zava-misy. Tsy maintsy mitady fomba amahana izany hoy ny filoha Marc Ravalomanana. Maro no antony mahatonga ireo krizy maro sosona ireo ka tsy hitaza-potsiny ny mpanohitra. Isika ato mpanohitra tsy manohitra mpitolo fotsiny fa tena manohitra amin'ny zavatra tsy mety sy ny tsy rariny mitranga eto amin'ny firenentsika ary matoa amin'ny teny an'izany matoa isika amin'ny teny an'izany dia samy mahita fa na dia ny hanikohanina tsy misy ny ara-tsosialy zany fa ndripahalemana tsy eo ary na any ambanivohitra na tendrenivohitra dia raha mahita fa nitsakitsahana ny lalam-pandrenana izay fiheverana mihitsy ny tsy fisian'ny firenena rehefa manitsakitsaka an'io lalam-pandrenana io dia midika izay fa tena manao tsinitsinina ilay firenena manontolo ary indrindrindrindra tsisy asany intsony ny lalàna sy ny didy hifezana izany firenena izany na ny mpivoarana anana. Ty tena aminareo zany hoe efa tsy eo intsony efa tena ao anatin'ny firenena fitantanana gaboraraka tsika izao samy manao izay saim-patana tsy resaka fotsiny aloha araka ny afa-tsy hoe tena ny ara-tsosialy raha sanatria tokoa moa ka tokoa marina fa misy famindrongatra indray ireo valana aretina Covid-19 izay tondra n'ilay endrika delta io dia inona ny hitranga eto Madagasikara, inona ny fitaovana entina hierovana an'izany, hierovana an'ireo vahoaka ireo. Ia hoe amin'izao fotoana izao zany tena tsy mandry ny eritreritra ny feo amin'ny fieritreretana, tena manjaka ihany koa ny gaboraraka etseroa sy ny kolikoly tsy hanavanana izy ania fa toa samy manao avokoa izy rehetra. Zany demokrasia zany amin'ireo tsy hisy tsony. Tsy hita izay hevitra mazava avy amin'ny mpitondra fanjakana fa ireo sehatra hafa ahafaha mialabala kosa aloha dia tena hiangaliany mihitsy ny anaovana izany. Tsy hita soritra mihitsy ny initiative emergence Madagasikara. Mila mazava ny laminasa ka izany indrindra no antom-piasiany ny fitoanandoha nasionaly ny mpanohitra atoato. Fahatsikaritra fanorongatra izay tsy izy ny kolikoly eo amin'ny tsenam-barim-panjakana nanomboka ny taona 2024. Tsikaritra nefa fa tsy mbola nisy mihitsy ny voasambotra nanaiditra amponja tao anatin'izao fitondrana izao afa-tsy ireo pomba ny fitondrana teo aloha irery ihany. Mampametra-panontaniana ihany koa ny hoavin'ny firenena hoy ny mpanao hevitra iray niresaka tamin'ny namana mpanao gazety MBS Zoma sy Manoro Andriamalala tamin'ity androany ity. Isan'ny vaovao nisongadina ny fanadiadiana izay nataony Transparency International mahakasika ny fanamboarana ireo EPP lazaina fa manara-penitra iny. Tsy inirera nefa no efa nahitana trangana kolikoly teo amin'ny resaka tsenam-barim-panjakana fa efa maro tahaka ilay raharaha écran plat sy ny raharaha MCC
izay na voatonotona ihany koa olona ambony sy akaiky ny filoam-pirenena ankehitriny eny fa nahatra amin'ilay famoahana ilay raharaha volamena teo amin'ny fitopolokilao aza ny mahagaga nefa dia toa zary mangina sy tsy ahitantendry ny eo anivo ny samifinina sy ny bianco indrindra ny eo anivo ny fanjakana manoloana izany. Rehefa ny olona avy any ambony manaonao fahatany dia ny dikany aty any ambany manao kolokolo daholo. Jereo tsika tsara fanresana tao anatin'izay kolokolo izay nisy fotoana teto ny écran plat mampametram-panotaninana ny antony dia misy zavatra ampanginina be da be. Raha ohatra zany zao ka misy mitovy ihany ny olona manatanteraka tsy mety anankiray, ny hafa tena na misy zavatra hoe azo tolerena ary mbola te enjehana, fa misy efa hitapo-hitapireneny zao fa efa tsy mety ny ataony mangina fotsiny izy. Fa rehefa hitan'ny olona ianao nanenjika ny mpanao tsy mety rehetra dia ianao zany ao anatiny hoe tena miady marina izy. Fa tsika eto Madagasikara tena sarotsara ny sisy tsy tahak'izay ny nijerentsika tamin'ny taona lasa, indrindra fa tamin'ny fotoana izay nafanana joron'izany rafitra zany tena niady zany, fa ankehitriny zany tena mangataka anareo mba hiverina tena hijoro satria tena volam-panjakana volam-bahoaka no anatanterahana zany. Zay ny irin'ny malagasy hoe tena hiady amin'izany marina tsika fa tsy sarotsara. Tsy vitsy ireo velotaraina no ny kolikoly momba ny tsenam-barim-panjakana. Misy aza ny tsena tsy anaovana tolotra mihitsy fa ifanarahana fotsiny amin'izao. Misy ireo mpandraraha sasany mahazo ny tsena nefa tsy mahafeno fepetra takina amin'ny boky nandraikitra. Ny tolotra sasany aza tsy ampy fanaraha-maso. Maro ireo mpandraraha milaza fa misedra olana matetika noho izany kolikoly eo anivony tsenam-panjakana izany. Mbola sarotra nefa no ife izany. Ny samifinina aza dia nanamafy nandritra ny tatitra nataony. Isan'ireo mbola sarotra eto amintsika momba ny fanomezana tsenam-barim-panjakana izay isian'ny teny midina matetika. Anisan'ny famotsim-bola mantsy ny fandefasana vola vahiny tsy ara-dalàna izay natao ialana amin'ny fanaraha-maso sy ny fitsiriana ataony isam-pandrarahany etra eo an-toerana. Fampanantenana pokaty izay hatrany no mahazo ny vahoaka malagasy tao anatin'ny roa taona sy tapany izay tsy sasatry ny mamoaka fampanantenana foana ny filoham-pirenena isak'izay miresaka nanomboka tamin'ny fampelezan-kevitra ka hatramin'izao. Mpanao politika iray no nitondra ny heviny sy ny resaka tamin'ny Jolay menjanary sy Manoro Andriamalala androany. Velorano no ataoko amin'ny vahoaka malagasy hoy Androany nandritra ny fampelezan-keviny. Aiza ho aiza ny fanatanterahana sy ny tena fipakany izany amin'ny vahoaka ankehitriny. Raha natao oroetsy ariary ny karama farany ambany, ny tsikatra dia mbola maro ireo orinasa tsy manaraka izany eto amintsika. Misy aza ireo mpampiasa manararoatra ny fampitomboana orafiasana, saingy tsy misy ny fanaraha-maso ataon'ny fanjakana. Mahakasika kosa ny centre online antsiranana sy panneau solaire natao hiadina amin'ny délestage, kanefa hatramin'izao mbola misy izany délestage izany ary mampikaikaika ny vahoaka aza. Zava-bita ny fitondrana teo aloha no irairaina isaky ny mihetsika. Nolazaina fa isy ny vary mora sy ny menaka mora, kanefa dia vao maika aza tsy mitsahatra miakatra ny vidim-piainana sy ny vidim-bary eto Madagasikara. Eny fa hatrany ambanivohitra izay misy ny tatsaha-pamokatra aza. Tamin'ny taona malagasy taloha raha vao tsy vita ny velorano dia maty zany ianao. Amin'izao vanim-potoana iainantsika izao misy olona tena niteny an'izany hoe tena velorano reto ny velorano ataoko. Ny dikany hoe velorano ao anatin'io dia tena hoe zavatra tsy maintsy ho tanterahako. Fa tena zany ve ny aina vahoaka malagasy izao tena miteny amintsika fotsiny ahako. Raha ny fahasalamana ny ainatsika teo jerentsika ny coronavirus natsapa tena ve ny vahoaka malagasy fa tena voaro tao anatin'iny aretin'iny ary tao anatin'izay tena tsapantsika mihitsy fa samy niaro ny tena sisa ny vahoaka malagasy fa tsisy mpiatsono ho an'ny fanjakana. Mahakasika ny resaka fianarana hitantsika mihitsy fa tena miravoravo tanana ny vahoaka malagasy ankehitriny, indrindra fa ny zaza malagasy izay nianatra dia tsy manana tsony hoe hita asa rapitso ary farany ngezabe indrindra ny resaka tany. Sura ve ny vahoaka malagasy amin'izao tsika hiteny izao fa io zanakao io dia mbola hanana tany rapitso. Ny tany iainana zany ao anatiny ny tany ompelatananao ary alain'ny olona nefa efa manana taratasy ara-dalàna ianao. Roa taona sy tapantsika izao mbola mampanantena izy zany hoe nanomboka tany efa fampelezan-kevitra izy nampanantena, izao izy mbola mampanantena. Roviana zany ny tapitra ny fampanantenana fa tena hiditra ao anatin'ny asitsika ary araka ny teneniko manjakarivany hoe ny akotsy maneno ohatr'izay efa tena lanin'ny kary. Raha tsy ahivina dia efa nisy ihany koa ny fametrahana vato fototra ananganana ozinina mpamokatra etanol ny fafitony volana marsa 2024 tany Ambilobe izay nataony vadiny Flora Joel, saingy hatramin'izao tsy hita ny toyiny. Manginy fotsiny ny fanavakavahana sy ny fampitovian-danja ny faritra.
ny faritra betsiboka izay hatramin'izao tsy misy gouvernoura raha toka efa milalao volabe kosa ireo gouvernoura amin'ny faritra sasany. Ny faritra raiky amin'ny roapolo efa samy nahazo fitaovana sy teti-bolo, tsy manana olana ve i betsiboka, taratra tanteraka fa abobo ilay velorano izay nolazaina. Fanavaka kosa ny fanjarana miara-manonja tamin'ity androany ity nirona bebe kokoa tamin'ny fanazavana ny fototry ny olana mianjady amin'ny Madagasikara ireo solombavam-bahoaka mpiatsehatra. Isan'ny songadina tamin'izany ny fanazavana mikasika ny krizy misy amin'izao fotoana izao. Mamitona izay vaovao izay Jessica Miray sy Tahirinena Ranarinirina. Mangitsikitsika tanteraka ny krizy iainan'i Madagasikara ankehitriny, tsy noho ny Covid-19 fotsiny ihany fa eo ihany koa ny tsy fahaizan'ny mpitondra ny fototra. Ny mpitantana mihitsy no miaina krizy voalohany indrindra, miisa 4 ireo krizy ireo izay miantraika mivantana amin'ny fiainan'ny firenena. Matoa misy ny krizy ara-sosialy, ny krizy ara-politika, ny krizy ara-toekarena, dia misy fond de crise ao, misy tena antony. Anisan'ny antony voalohany mahatonga ireny krizy sosialy sy ara-politika sy ny toekarena ireny fifaniry dia ny voalohany ny crise de confiance izay mipetraka. Manaraka izay dia misy koa natao hoe crise de leadership zao fotoana izao. Ny dikan'izany dia izao lasa eo amin'ny resaka fitarihana tsy misy hoe iza ny tena mitarika ny mpitondra zany dia tena tsy manana an'izay capacité de leadership zay zany ary tena zany anisan'ny tena fatiantoka lehibe mahatonga ny firenentsika amin'izao fotoana izao. Ankoatra izay nakoro izay koa dia misy koa natao hoe crise de l'exemplarité amin'izao fotoana izao. Ny dikan'izany dia inona moa zany hoe tsy modely tsony ny mpitondra, tsy misy fitondrana tena mendrika amin'izao fotoana izao dia misy koa natao hoe crise de résultat. Inona moa zany? Zany hoe tsisy tsony le résultat ho an'ny vahoaka. Tsisy. Zavatra mampirapiratra terrain no ataonao zavatra hoe mitsangana ny hôpitaly manara-petra fa tsisy ninona ao anatiny. Zany hoe any amin'ny sihatratra foto-drafitrasa tsy miteraka famokarana nataon'ny mpitondra. Dia miteraka zay crise resahako zay faniry. No miteraka natao hoe crise sociale izay misy amin'izao firenena izao. Krizy iray tsy mbola nahitany fitondrana vahaolana ihany koa hatramin'izao ny fitotongana ny toekarena. Tsy fahafehezana ny fitantanana no antony. Ny antony natonga an'izay voalohany dia ny hena ny fanondranantsika ny vanilla ohatra. Ny hena ny fizahan-tany. Kiatona reo orinasa vahiny lehibe teto Madagasikara toy ny Ambatovy ohatra. Reo zao dia mitondra devizy vola be ho antsika inge. Fa tsisy ny le négociation sy nataon'ny mpitondra. Le tsy fahaizan'ny mpitondra mihitsy zany tena nahatonga an'ilay izy. Firenena iaraha-manana ny Madagasikara ka nitondra vahaolana ny fandaharana miara-manonja. Tsy hijery fotsiny ny fahavoazan'ny fireneny. Rehefa teneniko aroa mafisiko dia izao ny tokony ataona tao e. Izao ny tokony ataontsika, izao ny tokony ataonareo mpitondra ao anatin'ilay izy. Tokony ezahana ny tokony tonga eto Madagasikara ny devizy. Izay ihany koa ry tompoko lahy sy tompoko vavy netiko manakatona ny fampalalam-baovao tamin'ity androany ity. Isaoraka ianao naraka izany hatramin'ny farany aza tonona ny fandarana Global News aorian'izao fampalalam-baovao izao. Aorian'izay kosa nisy iry mitondra ny lohateny hoe Vampire Diorèse ary aorian'izay kosa no anarahinao ny oronan-tsary atodry ny fahitalavitry ny MBS ho anao amin'ity alina ity. Mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny rapitsondray ry tompoko lahy sy tompoko vavy. Veloma tompoko.